information. Tsy mitsahatra mivoatra amin'izao fotoana izao ny toera-pisakafoanana avo lenta eto amintsika, isan'izany food court eto Andranomena Ex Pacom. Toera-pisakafoanana maromaro no mitambatra eto ary samy manana ny mampiavaka azy. Na dia somary kelikely aza ny toerana dia ezahana ny hanafaingana ny fandraisana ny mpanjifa. Omena tolotra miavaka ny mpanjifa mandritra ity herinandro ity, ka isan'izany ny Plat à 10 000 ariary. Ny food court aloha zany miaraka concept vaovao moa izy io. Ny food court dia ohatran'ny hoe toeram-pisakafoanana anankiray dia misy karazana restaurant maromaro ao anatiny, fa afaka commande eny amin'izay toerana tianao ianao, afaka manambatra karazana sakafo be da be izay samy hafa daholo spécialité an'ilay restaurant zany. Dia ho an'ny Manda seafood manokana dia manao resaka hazan-dranomasina, ny resaka produit efa nafantarana anay hatramin'izay ny fruits de mer. Dia ity toerana ity zao somary kelikely raha oharina amin'ny food court rehetra moa zany, somary kelikely, fa ny service anefany tsy service rapide fa arakarak'ilay plat jeren'ilay olona. Misy nefa ao anaty vitrine dia iny rapide be no servirana azy, fa misy ny plat rehetrarehetra, misy ny plat copieuse, misy ny plat chaud ohatr'izany, iny somary elaela fa zany hoe miezaka foana izay manafaingana ny service. Ilay 10 000 ariary izay zany no promotion ataonay amin'ity herinandro ity, satria raha isan'andro manomboka amin'ny 12 000 ariary ka hatramin'ny 60 000 ariary ny planay, dia ato izy 10 000 ariary daholo, fa zany hoe misy sélection ana plat izay nataonay, zany hoe kelikely ny carte, fa zany hoe ataoko hoe misy karazany betsaka ihany ilay izy, satria misy ny salady, misy ny grillade, dia misy ihany koa ny sakafo mafana toy ny vary sy laoka sy ny beignet sy ohatr'izany. Sokatra foana ny toera-pisakafoanana ny alatsinainy hatramin'ny alahady. Ankoatra ireo manao service traiteur ihany koa ny Manda seafood, mikarakara sakafo ho an'ny lanonam-panakaviana sy ny maro hafa. Izay dia misokatra alatsinainy ka hatramin'ny alahady, ny andavanandro alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy misokatra amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 9 alina, ary ny lahady amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 4 alina. Izay manao service traiteur amina hetsika marobe, karazana rehetrarehetra mety foana, manomboka any amin'ny ohatra hoe lanonam-panakaviana tsotsotra, na hoe misy fihaonana ohatrany, ka hatramin'ny hoe zavatra goavana be hoe raha orinasa, na hoe mariage, fanandray zavatra marobe zany izay, dia na hoe resaka hoe ministère, organisme ohatrany dia manao foana izahay rehefa mbola vitanay sy tratranay dia ataonay foana zany. Dia nenay moa zany arak'ilay filaziny spécialité fruits de mer, zany hoe nenay tsy miafahafa mihitsy izay rehefa manao service traiteur, fa mahazo ny anjara ny avovoky daholo ny olona rehefa hatramin'izay nakananay moa zany. Marina fa manaraka ny fenitra Europeana avokoa ny hazan-dranomasina rehetra rosoan'ny mpanjifa, saingy rehefa tsy mety amin'ny fahasalamana dia tokony ho hajanona. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.